Fampahirezany fampianarana dia ny boky Apokalipsy tsy afa-miala amin'izany koa io fa misy symbolisme ao anatin'io zany be dia be zany mitenin'i Jesosy ao anatin'io dia milaza zany Jesosy le velona Jesosy le manana afo tahaka an'le lafo ny masony sy ny sisa dia tsy miala amin'izay famaritana zay zany satria boky ny joanika ireo zany. Eto zany ny boky Apokalipsy milaza ny amin'ny anjely telo zay mitondra hafatra lehibe teo amin'ny tantara, teo amin'ny fahita amin'ny jaune zany. Ny anjely voalohany milaza ny amin'ny fitoriana teny, hitantsika amin'ny andinin'ny fahaenina hatramin'ny fahafito ny vakina teo. Ny amin'in'ny fahavalo milaza loza ny anjely faharoa faharavan'ny Babilôna io na faharavan'ny Roma, ny fanjakamin'ny Roma tamin'izany fotoana izany. Ary ny anjely fahatelo amin'in'ny fahasivy dia milaza ny fampijaliana fanasaziana ny olona zay manompo ny devoly. Ka ny ampahana amin'io ny vakina tamintsika tena ny anjely voalohany dia milaza amin'ny fitoriana amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary mifanaraka amin'ny perikopantsika milaza hoe mitoria teny amin'ny firenena rehetra. Zay ny lohahevitry ny volana septambra. Dia reo zany no jerentsika tsara zany hoe zavatra anankiroa no jerentsika amin'io hoe ile hoe mitoria teny amin'ny firenena rehetra. Andeha ho vakintsika ny andinin'ny fahaenina. Andinin'ny fahaenina no vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary hitako fa indro nisy anjely anankiray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy amin'ny foko-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Zany hoe mitoria ny filazantsara amin'ny firenena rehetra. Zay ny tian'le anjely resahana. Ty anjely ty dia manana fahefana zany tsy faty sy fiangaviana. Nanidina teo afovoan'ny lanitra izy amin'ny zenita hoy izy nareo janaka ny frantsay. Eo zany nanodinany. Eo zany ny lanitra dia mampiseho voninahitra, mampiseho fahefana. Zay mahatonga ny voromahery any amin'ny lanitra io no manidina avony ritra. Manambara fahefana sy hery zany io lanitra io. Fahefana nina hitory filazantsara. Filazantsara mandrakizay inona ny dikan'izany? Dikany hoe filazantsara mandrakizay manko i Jesosy ny filazantsara. I Jesosy zany mandrakizay. Efa nisy izy tanan-danitra talohany Damaseva, talohan'ny faharina, fa natao nofo dia nampidinina tetỳ an-tany. Zay ny dikany voalohany hoe i Jesosy dia Andriamanitra mandrakizay. Ny dikany faharoa koa nefa dia ilay filazantsara io zany tsy mety resy. Iza niza tsy tian'io ifona zany io filazantsara io ary tsy maintsy toriana io filazantsara io mandrakizay. Ny dikany koa tsy mety le filaza izy io, tsy mety levona, tsy mety lamin'ny andro ny zavatra ao anatiny. Efa 2 taona mahery ny toriana an'io. Ny boky niaraka tamin'io efa levo, efa tsy hita tsony. Nisy karazam-boky marobe zany tamin'ny andron'ny antikité zany efa tsy tena hita, efa somotsomony tsisa zany Code d'Hammurabi zany sy ny sisa zany, ny Gilgamesh zany efa tsy hita. Ny civilisation rehetra mandalo zany, ny civilisation mésopotamiana zany tena ngeza be. Nanana natao hoe jardin suspendu tao Babilôna zany efa tsy hita. Tantara sisa hoe 7 merveilles du monde sy ny sisa, fa ny filazantsara eo ihany. Zany civilisation egyptiana zany tamin'ny fisatonany halehibe zany nanaovana ny pyramide, fa tsy fantatra tsony zany. Efa sahirana ianao mamaky hoe ahoana moa idéogramme na hiéroglyphe. Filazantsara mandrakizay ozy toriana. Toriana amin'izy amin'izay rehetra ambonin'ny tany. Raha mbola ety ambonin'ny tany ianao tsy maintsy toriana filazantsara na tianao na tsy tianao. Ary maro ny tsy tian'io. Maro ny mangididy sofina rehefa maheno an'io tsy mahazaka. Fa mifindrahanao amin'ny planeta Mars. Nova réservation any, efa misy ny Amerikana efa maro manao réservation any amin'ny la Lune, any amin'ny Mars.
fa raha mbola mony aty ambony tany ianao, iny filazantsara mandrakizay mazava be io soratra io. Amin'izay rehetra monina ambony tany ary io tsy misy fefina barrière culturelle amin'ny foko-pirenena samy hafa fiteny amin'ny olona rehetra. Zay mahatonga ny baiboly voadika amin'ny teny pirenena maro indrindra. Ny eto Madagasikara zay fa misy karazana baiboly maro be, ny diem, ny baiboly protestanta, katolika sy ny sisa, ary misy koa fiteny amin'ny foko tsy mety, betsileo sy ny sisa. Satria baiko io voalaza tsara hoe amin'ny samihafa fiteny, ary zay le hoe mitoriny teny, dikany mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ary io baiko io tsy vaovao kory io baiko io, fa fatatsika amin'ny Matio 5:20, ny 5:10, marika azafady 9:20, marika 5:10, ahoana ozy izy? Roy izy rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia iny baikony vakitsika. Roy izy taminy mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Matio 4:20, kisaka miankavanana ianao dia mahazo ny Matio 4:20, 4:20. Misy zavatra maro hitranga ho Jesosy, misy fanenjena, misy fampahoriana, misy ady mialohan'izany faharandro zany. Ny olona hifandrafy, misy fahoriana lehibe, kanefa misy zavatra anankiray tsy maintsy atao. Inona le izy vakitsika? Ary toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavy olombelona amin'ny firenena rehetra zay vao tonga ny farany. Tsy maintsy torina io vao tonga ny farany, didy io tsy maintsy torina io. Ary zay le fitoriana tena amin'ny firenena rehetra, filazantsara zany io. Maninona? Satria i Jesosy Kristy ny filazantsara, izy ny fahendrena, izy ny filaminana, izy ny fiainana, izy ny fiadanana. Ka raha tsy mitory an'io zany tsika dia tsy tanteraka na ny filaminana eo amin'ny firenena. Ny fitoriana filazantsara zany na vaovao mafana zany amin'ny baiboly dia mizara roa. Misy ny fitoriana filazantsara nataon'ny Israely na amin'ny Jiosy, misy ny fitoriana filazantsara nataon'ny kristianina tahorinan'i Jesosy. Ny mampiavaka an'io ny zotra, direction zany. Ny fitoriana filazantsara ao amin'ny Jiosy izy tsy mba mandeha fa ny olona ny manatona. Zay mahatonga azy miteny hoe indro aizy na manarina ny firenena, aizy pitina ny manazona ny manarina ny firenena, fa aminao kosa ny posahany mazava, ary ny firenena rehetra manatona ny fahazavana. Izy zany le mazava dia manatona ho azy ny olona. Ataon'Andriamanitra mandroso ny Israely, mandroso ara-pananana, ara-panahy, ara-tsaina, dia manatona ny olona. Io zany natao hoe fitoriana filazantsara centripète na manatona ny ivo. Izy tsy mihetsika fa ny olona ny manatona, commune, zay lazana. Zay ny filazantsara amin'ny Jiosy, izy zany ny olona manatona azy. Fa rehefa tonga Jesosy no vain'io, le niteny vakitsika teo hoe mandehana, go, centrifuge zany. Zany hoe ianao indray no mandeha amin'izao tontolo izao. Fa amin'ny testamenta taloha izao tontolo izao manatona amin'ny Jiosy. Fa amin'ny testamenta vaovao itsika mpitory no manatona izao tontolo izao. Ary baiko zany izy io filazantsara mandrakizay. Ary zay no hitatsika amin'ny marika 10 na ny rahan'i Jesosy an'le demoniaka. Misy tena zavaina aloha, demonia le mipetraka amin'le olona, fa le olona mipetraka amin'ny demonia natao hoe demoniaka. So dia fangaro ny demoniaka sy ny demonia. Demonia le zavatra mipetraka le fanahy, fa le olona hipetrahana natao hoe demoniaka. Ka ity demoniaka ity zany sahirana satria na rojo vy ara tsy matazona azy, matanjaka zany demonia ho aminy. Mitetika tena izy mandeha raha fa tsy maty, mipetraka ampasana izy. Rehefa nesoron'ny Jesosy ny demonia ary matanjaka satria tsy zakany kisoa 2 arivo,
dia arsaina izy a salama izy a araka ny tantarany vakina tamintsika teo nangataka izy mba hanaraka an' Jesosy, nangataka izy mba hitory filazantsara mandehandeha miaraka amin' Jesosy. Fa misy karazana fitoriana anankiray koa natoron' Jesosy azy. Vakitsika ny 7:20 sy ny 20, marika 5:7:20 sy ny 20 manao hoe nefa tsy navelan'i Jesosy izy fa hoy izy taminy mody ihany anatranonao ho any amin'ny havanao ka lazao aminy izay zavatra lehibe nataon'ny Tompo taminao sy namindrany fo taminao. Dia nandeha izy ka nitory tany Dekapolisy izay zavatra lehibe efa nataon'i Jesosy taminy ka dia gaga ny olona rehetra. Misy olona amin'ny raha namandehandeha fa ity indray nasaina ny verina tany an-traminy any amin'ny havana. Jesosy zany sady mitsinjo ny lavitra mitsinjo ny akaiky, fa misy olona manko fatra-pandeha mitory filazantsara amin'ny hafa fa ny anazy eo tsy hitany, ny ao amin'ny tokantranony eo tsy hitany. Ka anjaranao Jesosy any amin'ny tokantranonao any amin'ny toerana misy anao amin'ny tanàna ipetrahanao. Io natao hoe fijoroana vavolombelona. Ianao tsy voatery mahay ny Baiboly, mahay teolojia, fa inona ny nataon'ny Tompo taminao. Zay natao hoe success history, inona ny tantara ny arahanao tamin'ny Tompo, zay no asainao. Manana tantara miaraka amin'ny Tompo ve ianao? Rehefa tsy manana ianao dia tsy manan-kambara. Lazao aminy zavatra nataon'ny Tompo taminao izy sy namindrany fo taminao. Zay ilay fitoriana filazantsara. Ary tsika rehetra zany tokony manana ny daholo, manana tantara ny arahana tamin'ny Tompo. Le mandeha mitory mandeha ny mampianatra iny ho amin'ny olona ny rahanao amin'izany. Fa itsika rehetra dia afaka miteny na amin'ny zanatsika ao anatin'ny tokantrano, amin'ny fiarahamonina hoe inona moa no nataon'ny Tompo taminao. Rehefa tsy manana tantara ny arahana tamin'ny Tompo ianao dia tsy mahay mitory filazantsara. Ary baiko io mba tantarao ny arahanao tamin'ny Tompo. Fa indraindray tika tody tsy manan-kambara, fa rehefa amin'ny zavatra hafa manan-kambara tamin'izay tsy beatatsy. Fa inona ny mba niarahanao tamin'ny Tompo, zay le ambara eo, tamin'ny asanao, tamin'ny fianaranao, tamin'ny olana nanjoanao, inona ny mba niarahanao tamin'ny Tompo. Ary zay le ambara eto. Ary baiko io anjely mahery avy any an-danitra no mandidy atsika hitory filazantsara amin'ny sehatra rehetra, amin'ny toerana rehetra, amin'ny foko rehetra, amin'ny fiteny rehetra. Zay ny zavatra lehibe amin'ilay hoe mitori ny teny amin'ny firenena rehetra. Fa hiditra amin'ny tapany faharoa itsika, sokafantsika indray ny Apokalipsy 4:20 teo ny 7 indray. Rehefa mitondra ilay filazantsara ilay anjely nandidy toriana ny filazantsara, dia misy hafatra nampiarahany amin'ny 7 vakitsika rehetra manao hoe nanao tamin'ny fehmahery speak loudly izy ny teny anglisy. Fehmahery amin'ny fahefana didy zany io. Inona ny voalohany amin'ilay nyteneniny? Matahoran'Andriamanitra. Itsy ny teny hoe nareo mpivavaka ihany, fa izao tontolo izao asaina matahotra n'Andriamanitra. Misy dikany satria ny mpanao salamo sy ny oabolana dia fantatsika tsara fa manao hoe ny fahatahoranan'i Jehovah izy ny fiandohan'ny fahendrena. Ka na tsy kristianina raha ny olona mila matahotra n'Andriamanitra izy mba ilamina ny tany sy ny fiarahamonina. Ny razantsika taloha tsy nalalan'izany Jesosy, fa ahoana ho zareo azany loha sa mangina ny jerena fa zay le fiandohan'ny fahendrena. Raha ohatra ka ny fahatahoran'Andriamanitra ny fiandohan'ny fahendrena, raha azontsika tsara zany, dia inona koa nefa ny fiandohan'ny fahadalana? Ny tsy fahatahoran'Andriamanitra. Rehefa tsy matahotra n'Andriamanitra ny zanakao ianao na ny vadinao na ny fiarahamonina dia manomboka zay ny adalana. Zay le paradoxe mifamadika amin'izay fotsiny hoe dikan'izany tsy fahatahoran'Andriamanitra ny fiandohan'ny fahadalana. Ary na atsika andavanandro hoe mitena an'izany hoe mba tsy matahotra n'Andriamanitra le olona. Ka io zany baiko io hoe
mandidy ny firenena rehetra atahotra n'Andriamanitra iamin'ny anjely. Ary isika koa iraha amafy zany fahatahoran'Andriamanitra zany. Ary zay mahatonga antsika mivavaka mandrakariva rehefa mamarina amin'ny teny ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Voalaza ao koa zany. Voalaza ao zany. Ome voninahitra izy amin'ny fiainanao. Anazo ny voninahitra amin'izay rehetra ataonao io. Adiditsika, andraikitsika ny manome voninahitra n'Andriamanitra. Voalaza koa fa tonga ny fitsarana. Zany koa le izy. Ny filazantsara dia mitsara. Rehefa toriana ny filazantsara dia misy olona mahazo famonjena. Misy olona voaheloka. Io zany tsy mbo neutre. Ny filazantsara zany. Fa na ianao mahazo famonjena na ianao voaheloka. Ary zay le Andriamanitra mpitsara. Ary rehefa matahotra n'Andriamanitra koa dia mahay manavaka ny tokony hajaina sy ny tokony tompony. Miankofa ho izy alohan'le nanao ny lanitra sy ny tany. Ny fahotana ngeza indrindra ety ambony tany dia tsy mahay manavaka ny pary sy ny oriana na ny voary. Ny créature et le créateur. Ary amin'ny fiainantsika io mandeha ho azy. Tsy haintsika manome voninahitra ny pahary fa zavatra hafa le nanao ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina sy loharano no atahory, no angovito, no ivavaha. Fa firofiry moa ny olona mivavaka amin'ny loharano, amin'ny dobo, amin'ny tendrombohitra, amin'ny hazo, amin'ny kintana, amin'ny masoandro. Ary zay le atao hoe manompo sapo. Mazava be miankofa eo ny lohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany. Mazava be zany. Ary tsy vitan'izany koa fa ny olona dia mamorona sampy vaovao, sampy moderna. Ny vola, ny arena, ny fananana, ny tambajotra serasera, ny FB sy ny sisa efa nasolontsika amin'ny toeran'Andriamanitra, nasolontsika amin'ny toeran'ny filazantsara. Ary zay le andidiny anjely eto hoe mba havaokely izy nanamboatra anao, na toy izao ianao, na lehibe ianao, na mpitombo ny taolanao. Zany Andriamanitra izany. Hainao ve manavaka azy, manao laharam-pahamena azy eo amin'ny fiainanao, fa tsy amin'ny zavatra hafa. Ohatra amin'izany ny eo amin'ny Jeremia na Jeremia 7. Mivavaka ihany reto olona ireto fa mampifangaro an'Andriamanitra amin'ny zavatra hafa, ary zay no natezit'Andriamanitra. Olona efa mivavaka matoa tenenina amin'ny Jeremia amin'ny 2:2 hoe torio amin'ireo olona miditra mbavady-piangonana ireo, mivadi-tranon'Andriamanitra ireo. Zao teny zao, ireo miankoka ireo. Ataovy tsara ny lalana sy ny ataonareo. Natao hoe lalana dia comportement. Ny lalana zany dia fitondran-tena raha vao testamenta reo miteny hoe lalana dia fitondran-tena zay. Ny atao dia ny asa. Tsy mifanaraka zany ny fitondran-tena zareo sy ny asan'jareo sy ny vavaka ataon'ny zareo. Mirehireh amin'ilay tempolin'Andriamanitra zareo. Tempolin'Andriamanitra manaja tsara, mitsoka tsara, mikarakara tsara ny tempolin'Andriamanitra. Nefa le tena ny tempolin'Andriamanitra dia izy moa ny tenantsika. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia somban'Andriamanitra kosa. Misy olona zany sarotiny amin'io. Dia zay mahatonga Andriamanitra miteny hoe ianareo anie ohatra ny hafahafa. Ianareo ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo. Ianareo mbola mampahory vahiny, manavakavaka, mandatsaka raha marina, mangalatra, manompo sampy, miantso-to, mamono olona. Zany rehetra zany ao aminareo izy. Trano zay ny antsona ny anarako ane. Ianareo mirehireh zay efa voavonjy, zay efa manana ny Kristy, nefa ny ataonareo tsy zany ozy izy. Fa ny tranoko manjary inona aveo? Zoy fiereny jiolahy. Zay no mampalahelo n'Andriamanitra tamin'ireto olona reto. Tamin'ny andron'ny Rebikondry, nisy vanim-potoana zany ny Rebikondra, raha navaly manjaka anankiroa farany dia nivavaka kristianina, nivavaka be. Dia nakatahaka amin'ny olona, zay le Rebikondra satria fa vanim-panjaka io. Dia olona makatahaka atika tsy amin'ny fo. Voailika aloha ny mpitana ny fomban-drazana, ny kely malaza sy ny sisa, nakasisitsisiny, fa najoro ny fiangonana. Sainga inona nataon'le olona? Le zavatra fanaony tamin'ny sampy ihany nataony amin'ny fiangonana. Le pastera zany solon'le piskide ihany.
ary zay moa tonga matetika zany le fanakaiky ihany le trano fiangonana sy le fasana fa jereo le fanao ny ary amin'ny fasana ihany ny fanaonao mpiangonana karazana fanompoan-tsampy amin'ny endriny hafa ihany le fiangonana mitovy ihany le valalam-piandry fasana sy le fiangonana samy mena valopy rehefa sy ny sisa any ka tsy tafala tamin'ny fanompoan-tsampy le olona fa ingia président midekona ihany ny président ny sorona ry rehefa atao repokondro zany ary na amin'ny fiainantsika kehitriny ara ny zavatra telo no halan'ny malagasy indrindra ary mandaa izy raha vao teneninao ary zay ny tsy mampandroso atsika koa tsy teny malagasy atao hoe mamo tsy ngany hoe ny tanany raha vao nanteny hoe mamo anao ka namaly tena mamo tena dizina misy manesa tsisy manaiky raha vao atao hoe mamo faharoa matory anao zany mbola tsy matory ka efa midona zao mbola tsy matory fahatelo tsy mivavaka ny malagasy rehetra dia milaza tena mpivavaka avokoa ny ankamaroany halany mihitsy atao hoe tsy mivavaka nefa tsy fiainany olona mivavaka le atao manambaka mangalatra maninona izy ary zay mahatonga hoe ny olona mitondra ny familiana eo amin'ny orinasa na mpanjakana natakan'izany dia makao-piangonana daholo zareo rehefa alahady ary ny olona zany indraindray manahirana satria le volana angalariny le nanaovany rakim-pisaorana nanamboarany altara dia amboariko io altara io izy sady manatitra izy eto manatitra ombo fito ary ambo manga sa tsy marina zany dia misy toerana anankiray manodidina antsika eto rehefa ianao rehefa tsy metimety amin'ny fisainanao le hena dia azo aminana anao satria le hena tsy lany avary daholo no atsenany zalahy ary amin'ny fivarotan-kena satria tsy lamy tarisa be dia be zany leo aminy ho avy zao ny fifidianana dia betsika zao nanatitra omby atseo so dia tsy lany mihitsy le izy ary zay le hoe matahoran'Andriamanitra zay natao hoe syncrétisme amin'ny fiteny anankiray feny olona tsy matahotra an'Andriamanitra zany amin'ny firenena ary tafiditra ao anatin'ny fiangonana ary zay ny manahirana ka raha miteny ty anjely ty dia zaho sy ianao ny tenenina mitory filazantsara mandrakizay mahery filazantsara io manan-kery amin'ny fiainanao io manova ny fiainanao io filazantsara manova olona manova amin'ny tantara io fahefan'ny filazantsara iaina io ary ampianariny olona atahotra an'Andriamanitra raha vao tsy ampianarintsika matahotra an'Andriamanitra amin'ny olona dia tsy manana izy ny atao hoe feon'ny fieritreretana ny zanakao raha ampianarinao matahotra anao dia tsy ampy zany fa ho avy ny andro hatanjakanao ianao izy dia hosahirana ianao fa ampianaro matahotra an'Andriamanitra izy tahaka izany koa na ny vadinao ary rehefa ianao no atahorany hosahiranao ndray andro any fa raha matahotra an'Andriamanitra izy naiza naiza izy tsy hanao ratsy mihitsy izy satria Andriamanitra no atahorany fa tsy ianao fa raha ianao no atahorany rehefa tsy eo anao dia manao ny ataony izy satria ianao no atahorany fa Andriamanitra no ampianaro matahotra Andriamanitra amin'ny olona manodidina anao mifanerasera aminao ny mpiasa eo aminao ny mpiasa fehezinao ny olona eo amboninao fa ho hitanao fa hafa ny fipety na tsy mivavaka Kristy aminary izy averiko zay fa rehefa matahotra an'Andriamanitra izy dia zay hozy izy ny rahalahy anankiray musulman namana mivady reo izy ny manahirana le izy manao kokoly mifanindritsindritsy mbola ho may amin'ny afo be nareo izy musulman izy zay ny fatahoran'Andriamanitra ho aminy ary zany tsy anaovany ratsy tsy manao ratsy aho izy satria matahotra afo be raha samy matahotra Andriamanitra daholo ny olona nizaniza Andriamanitra inoanao tsy haitsika fa miantraika amin'ny filaminana eo amin'ny firenena zany fa ny ankamaroan'ny olona dia tsy matahotra an'Andriamanitra fa Andriamanitra zany amintsika zany matetika zany mora tambazana loatra satria zay le sampy resantsika Andriamanitra ny sampony rehefa tezitra manko dia naterina omby dia kalma izy dia ataontsika an'izay koa Andriamanitra
amboarina kely amboary kely eo Andriamanitra sy mahalamita zay mihitsy ny fomba fivavaky ny olona ankehitriny a mbo amboary kely eo antsokely aloha ny FFK moa kalman'Andriamanitra kely aloha fa ohatrany nanirana zay mihitsy ny fomba fivavakintsika amin'izao ary sahako mitena an'izany antsokely ry pasteur sy mopera fa ohatrany manahirana misy matimaty matetitetika ary amin'ny any asio vavaka kely tsy zay ihany moa nataon'le manompo sampy misy maty ary amin'ny ranomasina asio joro kely rangaha dia milamina fa ny fitondran-tenanao mitakian'Andriamanitra ny lalanao no atsarao zay ny mampiavaka n'Andriamanitsika ny fonareo izy no triatriaro ianareo tokony miova dia miova i fiarahamonina io fa lany foana ny omby vononareo fa tsy miova ny fiarahamonina satria tsy matahotra n'Andriamanitra isaky ny miady ny zanakitsika amin'ny université dia inona no vonona aminy omby fa zareo miverina maninona ihany afaka herintaona dia na miady ihany satria omby no atahorana dia manao sain'omby le ankizy dia miady ihany izy dia misy omby indray manaraka dia miady ihany izy dia misy omby indray manaraka fa tsy nampiavanina tamin'ny rano Kristy ary naiza naiza eto Madagasikara tsy magaga raha manao lohan'omby tsika mianakavy fa misy eritreretina miteny anjely hoe mitorino tena amin'ny firenena rehetra filazantsara mandrakizay ny torino ary matahorana Andriamanitra dia ho velona ianareo fa n'Andriamanitra irery ny voninahitra amen. Ry Andriamanitra raitsy toa misaotra anao izahay noho ny amin'ny teninao izay mampianatra anay isan'andro manorevitra anay ianao tamin'ity an'ity mba hitorianay ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra amin'ny tany rehetra aizanay mijoro vavolombelonao nampianarinao koa izahay ny amin'ny fitondran-tenanay fitondran-tena maneho fahamarinana fitondran-tena maneho fahatahorana anao Andriamanitra mba ilamina ny firenenay mba ilamina ny tokantranonay mba ilamina ny fiangonana ampianaro isan'andro izay tomo fandraindray to adinidininay ny amin'ny fahendrena ny amin'ny fitiavana anao Andriamanitra fa resiny izao tontolo izao izahay ka miantoraka any amin'ny Andriamanikafa izay maneho zavatra maro samihafa aminay ka mahatona anay amin'ny zavatra tsy tokony ho izy. Inganay izahay mba hijoro vavolombelonao hitory ny teninao amin'ireo namanay amin'ny tokantranonay any amin'ny toeram-piasana any amin'izay rehetra ny rahanao anay na akaiky na lavitra amo ary hitondra vokatra maro amin'ny fiainanay any ny teninao amin'ny anaranao ary Jesosy ilay teny tonga nofo nanaovana ny vavaka amen.
ny tompo fahefana hitorony filazantsaha sy ny olona matahotra Andriamanitra ry havako dia samy manambara ny finoany eo anatrehan'Andriamanitra. Andeha isika hitsangana hanambara ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana laharana 7 izay manao hoe mino an'Andriamanitra tsy toa izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka tamin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany atsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy atsika Kristy. Mino a Jesosy Kristy izanany lahatokana tompontsika, mino ny tsy mitatsia amonjy ny very. Izy ny lalany sy fahamarina ary fiaina, izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina, izy no manambara ny fanahintsika, fa zanak'Andriamanitra isika, fanahy iray ihany no anaovany batisa antsika rehetra ny fandresena izay mandresy ao tontolo izao. Dia ny finoantsika Tompo ampitombony finoanay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Misy ireo misy ireo avantsika izay nomen'Andriamanitra 5 sy fara hiaraba azy ireo itsika sady hivavaka azy ireo amin'ny fanoran-jaza 7,7 ny andininy voalohany hitsangana manoloana ny alitara masina izy ireo. Rakoto malala mendrika tiana balika aliany min'Andriamanitra antsika amin'Andray aman-dreniny razafy manantsolo van'ny orina sy lazana jafy anitry ny rina Natasha, zazakely mahaso Jenika any raha mahasolo Franklin sy Randalason Jerry, zazakely raha Nevison Mbintsoana Isya amin'ny alalan'ny ramonjy Arso sy afidina antenena sy rakoto mahazo Oltina, zazakely Simon Andriantso Anjara Barjona avy amin'ny Simon Armanitra Olivier sy Rajo Arvony ary lala ihany. Iny ary havana noho ny fitahin'Andriamanitra dia mahafaly ny fiangonana ny miarabanareo. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fahavilomana nomenanareo nomen'Andriamanitra ny faharoa soratra masina. Ianao no nampivoaka avy tao an-kibo ary nankinina taminao hatraom-boka aho hatranankibon-dreniko dia Andriamanitra ianao. Ary efa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalan'ny Mosesy dia nitongondra azy niakatra tamin'ny Jerusalema izy mba ho atolotra ho amin'ny Tompo. Koa dia atolotra ho an'i Jehovah izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho amin'ny Jehovah izy. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo no namfanorany reto ray aman-dreny reto ny zanany io natrehanao. Tsy miova ianao, tsy miova ny zanakao, tsy miova ny famindramponao, tsy miova ny fanahy masina, tsy miova ny fanekenao. Vavolombelon'ny zaminy reto fianakaviana reto fa nomenao zanaka hanompo anao. Ka ianao ny mpamorona, ianao ny mpahary ka name azy ireo mba hiara-monina aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Ianao ny nampiditra azy ho isan'ny fianakaviana, fiangonana firenenany ny tany ray aman-dreny, hikarakara, zoniera, n'olokolo anabe mba hananana firenena avaminy. Ampanjaka amin'ny tokantrano izy ireo ny fitiavana, ny fanantenana, ny finoana mba hatsapahany zaza tokantrano misy an'Andriamanitra ny tokantramin'izy ireo. Ka mahatory filazantsara sy matahotra an'Andriamanitra. Ka ampianariko izay fiangonana mba hitaiza ny ankizy rehetra, amin'ny zaza rehetra, amin'ny tanora rehetra nomenao anay, mba vehivavy lehibe sy lehilahy lehibe mahatratra nohotry ny finoana ho andraindray ny fiangonana sy ny firenena. Zany nangatany amin'ny anaran'i Kristy Tompo ilay tia zaza. Amen. Ento reto zaza reto tahio tombo saina
hitombo tena androso fity amin'Andriamanitra sy ny olona ary homananareo ny amin'ny sakramentany batisa koa miaraba anareo aminaran'i Jesosy Tompo izahay. Rabaina indrindra Andriamanitra ny fara rabaina indrindra tandremo ny famadika le zaza fa lafo be ny test ADN. Tonga amin'ny rojom-bavaka tsika fanao tsika isam-bolana amin'izao volana septambra. Dia miangavinareo teraka volana septambra mba hitsangana ho arabainay. Dia nareo izay nahatsiaro fahasoavana manokana hidiran'Andriamanitra hitsangana. Nareo izay marary sy manana ny marary hitsangana. Nareo izay manana olana manokana hitolomana am-bavaka hitsangana. Ireo izay nidonam-pahoriana ho ampahirezana hitsangana. Misaoranao izay Tompo satria maminay izao fotoana izao. Andoharanay ny fonay amin'ny zavatra mahasoa, amin'ny zavatra manahirana koa. Ianao dia namaly vavaka anay ary valim-bavaka sisihina ny azonay amin'izao rojom-bavaka izao. Koa mivavaka izay ho an'ireo izay manamanjo, miraviravin-tanina koa ny kamboty sy ny mpitondra tena, namoy avantina ny sasany, ka dia ory sy malahelo izy ireo, ohatran'ny tsy mba mihiratra ny masoandro. Ianao Andriamanitra hijery azy reto tsirairay avy. Kiadin'ny kamboty mpitondra tena ianao. Rehefa nandao ny vady dia ianao ny mpiahy azy. Ary tsy anontaniana ianao amin'ny zanakao sy ny asan'ny tananao satria noraisinao adidy izy ireo. Ka tonony aminaranao izy ireo na ny eto na ny fianakaviana ny lavitra ny omenao fampiononana. Ary ahinao tahaka ny fiahinao ny vorokely, omenao amina tahaka ny fanomezana hanina ny goaika. Ary tsy tebitebiny amin'ny fianarany amin'ny asa izy ireo, ny amin'ny hoavy, fa ianao ny tatana azy. Koa taio fa ianao nameny ny banga, rainay ianao Andriamanitra, ary rahalahinay Jesosy Kristy. Dia satria manao ny sitrapon'Andriamanitra izy ireo dia rahalahinao sy anabavinao ary reninao. Koa dia apetraka aminao ny fitantarana azy ireo. Misy ny manana olana amin'ny fitsarana, amin'ny tokantraminy, amin'ny zanany, amin'ny vadiny, kely fidiram-bola, very asa, ny varotra tsy nahava aminy, na ny raharaha tsy niverina ny vola, eo koa ny adim-pianakaviana, eo koa ny zavatra maro mifamahafaho amin'ny fiainana, ka dia ohatra ny resy lava eo amin'ny fiainana izy ireo. Zanakao izy ireo aza vela hitsanga menatra, aseho azy fa tsy fony tananao fa mahavonjy ary ny sofinao tsy mba lalina rovina fa mahare tsara. Ampio izy amin'ny asa ataony, amin'ny fandrarahana, amin'ny fiarahamonina, hanome saina matsilo ianao mahana ny olana, hanome olona hanampy azy, ny anjelinao koa hitoby manodidina azy hiaro azy amin'ny ratsy, ka ho fantany tsara fa ianao dia mpanao ny tsara ary Andriamanitra ny filaminana fa tsy ny fikotranana. Taio ny marary, misy ny marary efa manontaonana, misy ny aretina saro-panafana, misy ny areti-tsaina, misy ny fahatapahany lalan-drà, misy ny aretina maro samihafa any amin'ny hopitaly any an-tokantrano, ary misy ara sady tsy maintsy miasa ihany no mbola marary. Ka siny amin'ny anaranao izy ireo ka hiaro ny nitsidina nandavaka ianao. Ny ozatra ny nofo, nitsoka amin'ny taolana ny saina sy ny fanahy ho kasinao, fa miteninao dia velona sy mahery mamakivaky izany rehetra izany. Amin'ny anaranao no anasitrarana azy ireo n'aiza n'aiza misy azy ireo, anamevina ny fanentena ianao ny mehery ny fanafody ampiasaina, ampitombo ny finoana. Ka ianao Andriamanitra dia ampitsambikina azy tahaka ny diera, andeha izy tsy ho sasatra hiazakatsaka izy tsy ho reraka, fa ianao nefa mitondra ny aretina rehetra
no anasitrana azy. Eny Tompo, misaotra anao koa zahay fa manome voninahitra anao reto avanay reto, nomenao zavatra izy, taony tadiaviny ny fatratra, taony tsy nampoiziny, taony nomenao na dia matory fotsiny izy aza araka amin'ny teninao. Fantatrao tokoa no mahasoa anay, ka nomenao azy ireo fahasoavana ara-piarahamonina, ara-pananana, ara-tsaina, ara-panahy, ko faly izy ireo mijoro manoloana anao. Mampianaranay anisan'ny andronay ananany fohy endry. Tratra ny tsingery taona reto avanay reto, fantatray fa ianao no mamboly ny taolana ka mampitombo izany. Fantatray koa fa ianao no mahavoronofo anay, satria tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa miteny rehetra loka ny vavan'Andriamanitra. Ampitombonao fahasoavana sy ny fahendrena izy ireo, ho lavandro miaraka aminao, hanompo anao, ahatory filazantsara ara-tahotra anao mandrakariva. Safidy ny fiangonana izy ireo anehoana fa nomenao fahavelomana, ampitombonao tahaka ny an'i Ezekia ny andro iainan'izy ireo. Mangataka aminao izay ho an'izay mipetraka, ny mitsangana, ny antokotamy, ny manaraka amin'ny tany majotra serasera eran'izao tontolo zao vavaka izao. No Andriamanitra hijery azy ireo satria mahalala manome ianao mihoatra no angatahanay, tsy manome vato solony mofo ianao, na manome mena rano solony hazan-drano, fa mahay mampitafy ny voninkazo ianao. Ary mahalala ny manorosoranay ny manirikiranay, mahafantatra koa ny mahasoa izay tokony menanay. Taio izay tsirairay avy, taio ny taranakay, taio ireo mianatra ome fahendrena fahalalana miasa ome fahavokarana. Ianao Andriamanitra hijery ny tsirairay, mahatsirovany firenenay, ireo mpitondra, ireo mpilatsika ho fidiana, ny mpifidy, ny mpikarakara ny fifidianana, izany rehetra izany izay voakasika izany apetraka ambany fahasoavanao. Mahatsirova manokana ny Afrika amin'izao fahasahirana an-tsaina eo amin'ny firenena manamtamina miady. Jereo manokana koa ireo fiverenana vaventy mba tsy ho mpampiady angely fa hifandamina amin'ny zavatra rehetra. Tsaroana manokana amin'ny any Ukraine, tsaroana manokana amin'ireo kristianina mitoerana miady, apetraka ambany fahasoavanao izany. Fa tononay manokana iantanay manokana kosa ny zanaka ty chapelle militaire ty naiza misy azy ireo, jerenao tsirairay, ka ny fahasoavana nampifahasoavana ne anomezanao anay valim-bavaka tsirairay avy amin'ny anaran'ny Kristy irery aminy. Amen. Tratra ny tsingery taona nareo dia mirary sondrina. Saotra Tompo. Iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Ho aminareo rehetra ny ry-havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray vaovao iray izao marain'izao avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Ho fanomanana ny ezaka fanatsarana trano fiangonana iarahantsika amin'ny rahavavy katolika dia hisy ny fivoriana iraisana ataony alarobia 9 septambra ho avy izao amin'ny 5:00 eto am-piangonana. Koa angaviana ireo komity sy izay voakasika izany hiomana amin'izany fotoana izany. Tanteraka fa mangina manjo eto am-piangonana ihany sika aorian'izao fanompoam-pavahana maraina izao. Andray fitenenana ny sampana estike aorian'izao vaovao izao. Vaovao avy amin'ny sampana sekoly alahady. Antsoina ny mpianatra rehetra izay afaka hamonjy ny fanompoam-pavahana ho tanterahana any Manjakandriana amin'ny 17 septambra 2024 mba hisoratra anarana any amin'ny mpampianatra sekoly alahady. Ny farafisoratana anarana dia ny alahady 10 septambra. Mitohy ihany koa ny fampianarana sekoly alahady faobe isaky ny alahady manomboka amin'ny 7:00 maraina. Miverina ny ratsana tany-kentsy ny hariva amin'ny 3:00 tolakandro ho fanomanana ny concert. Avy amin'ny komity liturgie, ampatsahivana isika mpiambana amin'ny komity liturgie ny amin'ny fivoriana aorian'ny fanompoam-pavahana anio tahin'ny Tompo. Avy amin'ny sampana mpanazava stily, misaotra an'Andriamanitra isika fa totosa ny lasy lehibe no tanterahana ny 20 hatramin'ny 20 aogositra tany Mahambo. Isaorana sy ankasitrahana ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana ary ny kristianina iray manontolo tamin'ny fanohanana sy fanampiana tamin'ny lafiny rehetra.
indrindra ny fitondranam-bavaka ka nahalavrary ny fikasan'ny sampana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Avy amin'ny sampana tanora kristianina ho fanatontosana ny vinanasa sy ho fitondranam-bavaka ny sampana dia isy ny alim-bavaka izay ho tanterahana ny zoma 8 septambra ho avy izao, izay iarahana amin'Andriamator Alsan Gilbert Mpitandrina hitondra ny fampianarana mikasika ny vady araka an'Andriamanitra. Misy ihany koa ny fampianarana iarahana amin'ny révérend docteur Rakotsafy Mikael. Fifaliana ho an'ny sampana noho izany manasantsika fiangonana ny sampana velona rehetra eto anivon'ny fiangonana. Izany fotoana izany dia manomboka amin'ny 7:00. Ho fanomanana ny fandaminana amin'izany dia antsoina isika mpikambana rehetra ivory ao aorian'ny fanompoam-pivavahana. Mankasitraka atsika rehetra. Avy amin'ny sampana VFL, misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa tanteraka soamantsara ny tafika masina izay notanterahany sampana VFL tany Moramanga ny 5 7 Aogositra lasa teo. Koa isaorana Mpitandrina sy ny Braon fiangonana ary ny fiangonana manontolo tamin'ny fanatanterahana izany. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Rakim-pisaorana. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny fiangonana. Misaotra an' Jehovah izahay noho ny fahasoavana nomeny anay. Salamo 7:20 ny 2 tapany A. Raha tsy Jehovah manao ny trano dia miasa foana mpanao azy. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra na toy izao a. Korotianina 1:5 ny 10 tapany B. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny docteur révérend pasteur Mikael Rakotsafy. Rakim-pisaorana misaora an' Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra ary izy no nanafaka ahy ary mbola hanafaka ihany. Eny, izy no antenaina fa mbola hanafaka ihany koa satria ianareo koa miara-miasa ho ahy amin'ny fivavahanareo dia hiara hideran'ny tompo isika. Isaotra azy fa vita soamantsara ny fanidinana atao. Mbola mangataka antsika hiara hivavaka hitohizan'ny fahasalamana. Rakim-pisaorana tononina ho an'ny mpitandrina sampana Dorcasy sampana fifoazana. Rakim-pisaorana noho ny fandaminan'ny tompo ny fiainanay. Aleloia. Hideran'i Jehovah ny foky rehetra aho. Salamo 1:10 ny 1 tapany A. Satria Jehovah dia ho akaikin'izay miantso azy. Salamo 5:70 ny 9:20. Tononina ho an'ny sampana mainto milaly. Mangataka ny hira fanampiny 2:30 sy vavaka. Rakim-pisaorana noho ny fahafahana fanadinana. Salamo 9:20 ny 9:9 sy 2:20 tapany farany. Misaora an'Andriamanitsika ary firenena rehetra ary asan'ny rato ny feo fiderana azy. Fa nitondranay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Amen. Mangataka vavaka ho amin'ny fitohizan'ny fianarana sy mangataka ny hira fanampiny 2:20. Rakim-pisaorana tononina ho amin'ny mpitandrina ny sampana STK ary ny fiangonana. Izao ankalazan'i Jehovah hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitro izay itokiko. Salamo 1:9 ny 2. Rakim-pisaorana noho ny fiarovan'ny tompo ahy hatrizay sy ho mandrakizay. Atolotra ho an'ny mpitandrina Rakotsafy Mikael. Ankino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavrary izay kasainao. Ho abolana 9:20 ny 7. Rakim-pisaorana ho fisaoran'Andriamanitra noho ny famindrapony sy ny fitahiany rehetra, noho ny tsingeritaonany zanakay sy ny nahafahany fanadinana. Mangataka vavaka ny amin'ny toy ny fianaran'ny zanakay rehetra sy ny asanay ary ny tokantranonay. Inty aho, aoka izy anao amiko araka izay ataony ho tsara. Samuel 2:5 ny 9:20. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy, ho an'ny sampana sekolelady, ho an'ny sampaty, ho an'ny fikambanana katekômena. Mangataka ny hira fanampiny 10. Rakim-pisaorana sy voady noho ny fahasalamako voninahitra ho an'Andriamanitra. Rakim-pisaorana noho ny volanomen'Andriamanitra anay voninahitra ho an'Andriamanitra.
dia toy izay indray fa vaovao iray ry havana voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ny astike azafady. ho ampitombona aminareo mandrakariva ny hery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny firaisana avy amin'ny fanahy masina. Araka nefa voalaza tamin'ny vaovao-piangonana teo dia mikarakara alimbavaka ny sampana tanora kristianina izay ahitantsika ny antsa 10 ny RFF amin'ny zoma fahavalon'ny septambra manomboka amin'ny 7 ariva. Amin'ny alimbavaka azy moa zany dia mandra-maraina ny fotoana. Ny fandaram-potoana akoatry ny fampianarana izay hoentin'ny mpitandrina izay zazara eto amin'ny fiangonana dia nasaina manokana ny mpitandrina Ralson Gilbert izarany loha-hevitra hoe ahoana ny ahafantarana ny vady avy amin'Andriamanitra, ahoana ny ahafantarana ny vady avy amin'Andriamanitra. Amin'ny mahalim-bavaka azy io koa zany a dia vavaka no atao ao, dia misy ny rojom-bavaka ho amin'ny hitondranam-bavaka ny firenena, ny tokantrano, ny sampana sy ny fikambanana, ny tenantsika tsirairay ka entanina isika rehetra anotrina ho tonga amin'izany fizarana zany. Maniry izay mba ho feno ny fiangonana amin'izany alim-bavaka izany. Zoma ariva ny andro afaka miainga antsika dia mivantana aty dia manomboka amin'ny 7 mety hoe tsy afaka isakafo dia misy sakafo maivana karakarain'ny sampana amidy amin'ny vidiny mirary amin'io fotoana io. Dia sakafo efa alalantsika ny fahaiza-manao ny sampana no jifaina mandritra izany fotoana izany. Misy taratasy fanasana efa nizaraina ao amin'ny fikambanana sy ny sampana rehetra hoentanina mba anotrina ny sampana tanora kristianina amin'io fandaram-potoana io, koa manainga antsika mba ho tonga ho avy amin'izany fotoana izany. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Fifaliana ho antsika ny nahavitany fanamasinana fanambadiana rehetra zanantsika Randre mananjara ty Antsomamy George sy Rajonary Feno Ando asanao zareo reo izy ireo dia mivavaka nareo ny miarahaba nareo koa ny fiangonana. Saora tompo entina mbavaka namasin'ny fanambadiana raha kotondrina ny toky Lukasy Razana Joel Miainkotina Maya ny fihinana angamany zareo. Antsona ny misionera rehetra eto amintsika ny andiny voalohany faharoa fahatelo fa isy tafika masina toeny Behitsy amin'ny zoma avy zao amin'ny 7 amin'ny sampanandalina Behitsy ny fotoana dia amin'ny 7 maraina zany ny fotoana nareo zany. Dia misy moa ny adresy sy ny telefona momba ny raha misy ilana ny raha momba zany dia afaka miantso amin'ny telefona zany dia pasteur fieferana alainao brao numéro patsahivana tsika nanolo tena ho dekona fa manomboka ny dinika ataon'ny brao ny fiangonana dia anatina ny filohan'ny fiangonana nareo na ny solotenany zany no aroso amin'izany dinika zany mba hifomanana ho amin'ny fanokanana azy ireo zany. Ny 7 septambra avy zao dia misy fiofanan'ny mpitandrina ry amin'ny efitsika aman-tanany rano izay fiofanana anaty sadaparitany ihany zany. Kabatsahivana ny sampanasa FF fa ny fiaonam-ben'ny evangelistra dia any amin'ny efitsikema Kristy fahazavana any Ambanja anantsiranina zany misy an'izany. Dia mampatsahivana zareo zany mba hitonam-bavaka an'izany fiaonam-ben'ny evangelista izany satria fandraikaiky amin'ny raharahany AFF ny raharahany evangelista. Iroso amin'ny rakitra isika io ny tokopira irany dekona andamina ny amin'ny fanatazana ny rakitra.
Wanga
fanasana tonga ety amintsika ny foibe fitsikema ny mpiandraikitra foibe sao dapartany Tsirony Mandidy ny fitandremana Androtra Kristy Ranovelona pastera Rakoto Malala Navalina Irene Mivadya dia manasa antsika ho amin'ny fanokanana mpitandrina azy amin'ny 9 septambra amin'ny zoma vadin'ny pastera Tokoravo zany pastera Navalina zany ny zadra raha teto amintsika dia manasa tsy fiangonana izy ireo isy ny fandaminana amin'ny fanotorana azy ireo dia mivavaka ho an'izany isika misy ny fandraisana fanasany tompo asaina ianao zay vahiny mba hiomby-databatra aminay marina zao fotoana tapany voalohany zao tsika dia horaintsika ny hira mialoha sy aoriany tsodrano. Oh
tanterahandriamanitra aminao zao tsodrana zao. Ary Andriamanitra ny fanantenanany amenanareo amin'ny fifaliana, amin'ny fiadanany, amin'ny finoanareo tomboanareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanamasina. Hotahinao raha mandeha, hotahinao raha mitoetra, hotahinao raha miditra, hotahinao raha mivoaka ny tokantranonao. Amen. Mangina isika tompo. Mahatahoran'Andriamanitra, ome voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarany ary miankofo natrehan'ilay zananao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Mahazo toerana isika.
Eny Tompo ary tsarovo ny lalana rehetra izay nitondran'i Jehovah Andriamanitra ho hainao. Nampanetry tenanao izy ka nizaha toetranao izy, namelanao nona izy na nomeanao mamy izy, mba hahafantaranao fa tsy mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra lokony vavan'Andriamanitra. Kaoka ho fantatrao amin'ny fonao fa tahaka fananaran'ny olona ny zanany no fananaran'ny Tompo Andriamanitra ho anao. Tandremo ny didiny ary mandehana amin'ny lalany ary mahatahora azy. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany dia aseho amin'ny alalan'ny reto sakramenta masina reto koa mba ho fiainantsika ka ho asan-drato amin'ny Tompo ny fonareo. Fantatray fa Kristy tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka dia ilay teny tonga nofo. Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, miray amin'ray amin'ny zavatra rehetra, feno fiderahana azy an-danitra, ny amin'ny kerobima sy ny serafima rakotry ny elany. Eo anjely tsy omby alinalina ny arikanjely ny mpaminany ny apôstôly ny martiora. Ao ireo olomboavitra efa miaina miandry ny fitsanganantena maty. Koa mianty izay Tompo mba hiombona ny feno marobe an-danitra ka hisantatra sady ny fanjakana sy ny fiobina masina manao hoe ny teny fanorenana azy ao sakramenta masina izao. Fa Jesosy Tompo tamin'ny alina izay namadia anazy dia nandray ny mofo izy, ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy, raiso any ty ny tenako izay omena ho anareo, izao no atao fahatsiarovana. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, misotroa amin'ity ianareo rehetra fa ity ndrako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao natao fahatsiarovana ahy, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ilay fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piaviny. Hivavaka isika tsiary ny asa-pamonjen'i Kristy sady hangataka ny fanahy masina. Ry Tompo ranaizy an-danitro, indreto izay manao ny fahatsiarovana na tongavan'ny zanaka olona, izy le filazany tsara velona mandehandeha, nijaly, maty, nitsangana tamin'ny maty, ary niakatra amboninahitra nan-danitra ary mifona io kavanan'ny ray ho anay. Naniraka ny fanahy masina izy ka nahatonga anay ho mpitory ny tenin'Andriamanitra koa. Miandry sy mitaloha ny firenena izahay koa mba hafena ny voninahitra ny fanaty-pisaoranay ray io. Ta io tanteraka sakramenta masina indry Kristy le tokana, Kristy le tamteraka, Kristy le natena ny ray mandeha monjy ao anay teo amin'ny azo fijaliana. Ry Tompo ray anan-danitra, hiasa aminay ny fanahy masina, le fanahy mahery, le fanahy miara-milaza amin'ny fanahinay fa zanak'Andriamanitra zay. Zany fanahy zany nomeo anay fa ny fanahiny manamasina, mahary, mamelona, manomena ny zavatso rehetra. Ko mianta aminao zay ry fanahiny Kristy, amasino ny mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy, amasino toraka izany divay manambara ny rany Kristy. Tanao Andriamanitra kosa tanteraka amin'ny teny zanaka malalanao satria amin'ny alalan'i Kristy sy miaraka amin'ny Kristy. O aminao Andriamanitra tsy tokoa mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy Tompontsika, izay novakina ho antsika satria iray ihany ny mofo, isika dia tena iray ihany na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy nandray amin'izany mofo iray izany avokoa.
ny kapoky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranony Jesosy Kristy tompontsika, ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Hoe Jesosy Kristy tompo mankarisa ty amika izay miasa faritra sy mahavisatrintana fa izaho anomenareo fitsarana nandeha fivoatra vokozao ny zavatra rehetra. Amen. Petraka isika no nira voalahatra mpizarana ny mofo sy ny kapoka. Eto zany kazarao amin'ny mpianakavin'ny finoana.
ka isika eo mipoa amin'ny faneretena manao hoe tompo tsy mendrika tompo tsy mendrika idirana mamanitavitra tompo tsy mendrika izy masosotsokolatsaka tafatra kanefa hoe ianao izay manatiny sy manoloafo. ny mofonaina no atolony hanao manaiky mba olony. Jesosy Kristy izay manome fahefanatsika hitolony filazantsara mandrakizay hoe raiso hany tenako zao natao fahatsarovanahy. Jesosy tompo no nanolotra ny ranomasina ho avotra. Hoy Jesosy Kristy izay mandidy antsika tahotra an'Andriamanitra hoe sotronareo rehetra ity fa ity ndrako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka izao nataovo fahatsiarovanahy na oviana no misotro ianareo. Misaotranao izay tompo fa efa nandray arak'izay mety ny any-panahy mahavoky ara-sakafo mifanjakany lanitra izay maniraka na hitorony vaovao mahafaly sy maneho ny fahatahorananao. Misaotra tompo ny amin'ny fitiavanao, mamy ny fitiavanao, maranata avia Jesosy tompo. Amen. Hoe Jesosy Kristy tompo, mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino kosa ny hoe lohina. Amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika anao ny rakom-pisaorana.
ianareo aneny tombo ka iaro anareo ampamirapiritra mitavana aminareo aneny tombo ka iantra anareo nanatra mitavana aminareo aneny tombo ka anome anareo fiadana petraka ivavaka mangina isika tompo. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Misy nefa mangina manjo rehefa avy eo mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo.